Rehefa loatra fa te hamerina voninahitra ao amin'Andriamanitra satria fidèle amin'ny teniny sady fidèle amin'ny promesiny izy a, sady izy rehefa miteny dia tsy miverina any aminazy raha tsy tanteraka ilay teny. Dia ao amin'ny psaume 23 misy an'ilay hoe l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dia io teny io tena marina tanteraka tao amin'ny fiainako satria izay zavatra nataoko rehetra dia nisosa daholo. Dia ny zavatra indrasany fotsiny izany dia ianao matoky amin'ny teniny, dia ianao mankatoa amin'ny teniny, dia il s'occupe de tout. Dia voalohany indrindra izao tamin'ny resaka fianarako depuis le début dia efa hita ilay fitantanan'Andriamanitra ilay satria ny filièrako tena ny formation ataoko tsy idiran'ny filièrako mihitsy nefa tena voalohany indrindra aloha natao nitafiditra tao anatin'ilay filière, dia faharoa natao ny afaka deuxième année indray za dia tena voninahitra ao an'Andriamanitra ireny. Dia ny faharoa momba ny taratasiko nefa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra ambavaka hoe apetrao eo an-tanany fa efa il s'occupe de tout. Dia tout dia hatramin'ilay voalohany izany dia efa hita hoe efa izy mihitsy mikarakara an'ilay satria nisy fotoana izany mamanay tokony hiasa izy vendredi izay ilay izy tokony hiasa. Dia za nangataka mamanay mbo hiteneny hoe andao hiaraka. Dia izy mamanay za efa miera foana fa andraso ezahako tenenina ihany zareo. Dia hita le faveur divine satria tsy niteny akory mamanay dia izy le patron hoe ianao tsy miasa mizoma. Dia nefa le présence mamanay tamin'ny voalohany za le présence nilaiko fotsiny satria za rery mbola tsy dia mahay mandeha any amin'ny alina fa nefa le présence mamanay tena nilaina satria nila tonga tamin'ny mihitsy mamanay nanao attestation izay dia tena hoe Andriamanitra mihitsy izany nanao nanome an'ilay fotoana mamanay satria izy efa mahalala ny zavatra rehetrarehetra alohantsy. Dia faharoa manaraka an'izay koa nilaina koa présence mamanay satria za tsy nitondra vola. Dia nefany hoe mila 50€. Dia mamanay zany alohan'ny haingan-tany an-trano izay tsy nahafantatry izy, izay tsy niteny anazy na inona fa to dia naka 50€ azy fotsiny izy hoe allo entina hiampy ity raha au cas où. Dia tonga tany dia tena nilaina le 50€ fa raha tsy izy an'ilay 50€ dia tsy azo inona. Dia voninahitra manatry